tena misongadina ao anatin'izay fankalazana fa 5 taona izay moa zany a dia mifitokanana ity trano ity izay fitoerana vaovao ho an'ny hotifitana sady ahafahana ihany koa manao karazana asa isan-karazany toy ny hoe fandraisana fivorimresy fanaovana fialamboly ho an'ny mpiasa rehefa sendra vizambizana sy lanaky ny asa izy amin'ny faran'ny herinandro. Ny hotifitana araky ny mety efa heninareo tamin'ny kabariny fanisy teo dia efa naharitraritra ihany ny siny teto Madagasikara efa tany amin'ny talohan'ny taona 2000 ny tena nanombohany raha ny tena marina fa raha ny amin'ny lafiny ara-panjakana sy araky ny lalàna zany tany amin'ny taona 2000 zay no nahazoana ny fankatoavana. Ankehitriny miisa eo amin'ny enin'alina sy roetsy 260,000 ny isan'ny mpikambana moa na mpanjifa satria izahay dia ao anatin'ilay rafitra antsoina hoe coopérative na structure mutualiste miisa 13 ny masoivo na agence izay miparitaka amin'ny faritra 10 araky ny lazaiko teo ary miisa eo amin'ny 520 ny toeram-pandraharana na kesy iasanay momba an'izay zavatra izay. Raha ny tarehimarika tsotsotra no resahana eo amin'ny 420 miliara ariary eo ny tahiry voangona an'ireo mpikambana enin'alina sy roetsy ireo ary raha ny fampisamborambolana atao kosa mbola tsy mifarana ny taona dia any amin'ny 470 miliara ariary ihany. Angamba ny tarehimarika ataontsika hoe lehibe tokony mampitaina amintsika ho fanamariana izay fankalazana.